Mamono tompo be dehibe eo aminareo ny ry havana ny fahasoavany dia faly miarabanareo rehetra ny anaran'ny tompo. Inona moa lo hevitrsika amin'ity volana ity naona tsara moa ny keleza aina ny fitadiavam-bola ny keleza aina mihina tsara ka arak'le Timoty faharoa toko fahaefatra teo dia zao baiko entitra zany hoe mitory filazantsara zany baiko entitra ohatra ny miaramila hoe raha atao le miaramila hoe jery atrika tsy manontany izy fa maninona ataonao jery atrika na hoe miara-mandroso azava hoaniko aloha fa mandroso fa rehefa maina baiko dia tonga dia maninona tonga dia mandeha satria vonjy aina zany atao hoe fitoriana filazantsara izany. Misy olona ao anatin'ny loza ary ao anatin'ny lalàn'ny fanjakana aza malagasy dia misy an'izany hoe raha misy olona tratrany loza ohatra hoe tratran'ny accident ka ianao mandalana manarika eo ka milasa fotsiny meloko ianao zany raha mahameloka maika fa hoe ho fahaverezan'ny olona anankiray very mandrakizay izy raha tsy nandray ny filazantsara dia tena meloka tanteraka mihitsiny isika. Mihoatra lavitra no ny asan'ny pompier mpamonjy tranomahay ireny zany zany hoe fitoriana filazantsara izany. Ka ny voalohany indrindra hitantsika amin'ity Timoty faharoa toko fahaefatra ity zany dia zao rehefa mandray baiko tonga dia manatanteraka olay teny hoe ny tenin'ny Paoly tamin'ny Timoty eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara velona sy maty noho ny amin'ny fisehony sy ny fanjakany no ananarako anao mafy ry Timoty mitoriany teny mazoto na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandrese lahatra mampo sy mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Timoty fantatsika fanatsona sady ho amin'ny fitondram-piangonana hanao asan'ny evanjelistra araka ny tenenina teo mitory filazantsara. Dia ohatran'izao zany le sary raha nijery an'ireny reportage amin'ny télé ianao momba ny pompier reny ny le camion zany efa feno rano foana io vao maneny ny sireny tonga dia midina dolidoly tsisy firy segondra any anaty camion lasa ny tomobile. Mihoatra lavitra noho izany no tsy maintsy fahavonona ny fiangonana amin'ny fitoriana filazantsara raha fantantsara zany atao hoe fitoriana filazantsara zany. Ka naiza zany rehefa mipetraka ny telefony ary tonga dia lasa le mpamonjy tranomahay na manahoana zany zavatra misy hoe tena amay ianao io tsy maintsy mandeha ianao tsy mahazo manao kototoa manao calcul tsara mihitsy ny ahoana no tokony anaovana azy. Mavesa tanjabe zany atao hoe fitoriana filazantsara izany. Zany natonga amin'ny Paoly apôstôly ny antso an'Andriamanitra ho vavolombelona ozy tamin'ny Timoty isikitrano an-trano ty ry Timoty ka na dia zanako ara-panara ianao tena mananatra anao mafy eto anatrehan'Andriamanitra eto Kristy Jesosy zao vavolombelona fa nanariko ianao eto Andriamanitra mananatra anao mitory ny teny hoy Paoly apôstôly. Dia ohatran'ny mpamonjy tranomahay ihany misy fahefana ambony misy fitondram-panjakana tahaka ny hoe fitondrana miaramila maniraka andreo mpamonjy tranomahay ireo ka mikonty mihitsy hatramin'ny segondra hoe
naninona ntara 3 sekondy nareo, naninona ntara 2 minitra nareo, fa naninona le olona tsy tavavoaka anareo tao anatin'io trano fa mahitao izy manao tatitra. Raha nanao totoa izy mahazo ny sazany, fa raha vitany tsara le izy miakatra grady izy rehefa avy eo. Ka miantso an'Andriamanitra ry Timoty Andriamanitra ny vavolombelona, so manao totoa amin'ity rahaty ianao. Hoy Paoly apôstôly tamin'ilay teny dia mitory. Dia hoy ianao inona koa nidirako amin'izany? Zanga paster mitory teny, zanga mpianjy, zanga katekista ka hitory teny. Dia ianao hoe tsisy dirako izany. Fa tena tsara mihitsy ianao fa tsy ho an'ny Timoty natsoina ho pastera na natsoina evanjelista ihany, fa ho antsika rehetrarehetra. Raha ohatra angamanao ka tsy niteny an'ilay teny hoe voavela ny heliko azoko ny famonjena, raha tsy niteny an'izany anao dia afaka. Fa raha niteny an'izany anao dia ho fatotsy ny teninao, satria zay nandray an'ilay famonjena maimpoana dia manino? Tereny ny famonjena iny tsy maintsy mizara famonjena. Toy ianao za tsy mahay mitory teny, hatramin'izay nenako mbola tsy niakatra teto amin'ity pilipitra ity, be dia be aminareo notran'izany tsy niakatra teto ianareo. Fa ity pilipitra n'ity paster ity, fa nareo samy manana ny pilipitra anareo, hitorianao reo teny any amin'ny tontolo misy anareo any. Ny sofera aiza ny pilipitrany? Eo ny volany. Ny mpivarotra aiza ny pilipitrany? Eo am-pivarotana eo. Ny mpanasa lamba aiza ny pilipitrany? Ka raha iny voasasany tsara ny lamba ka voadio any tsara. Tsisy very mihitsy, efa fitoriana filazantsara zany hoe hafa ihany ny kristianao akadikely lafy iny tsy nangalatra mihitsy ny hatramin'izay, ary ny asany vitany tsara. Mahery lavitra noho ny fitoriana filazantsara atao eto, zany fijoroana vavolombelona amin'ny fiainan'izany. Ka tsy afaka miala ianao raha miteny za tsy mahay miteny, fa ianao dia jiro mandehandeha mitory ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny fiainanao ray manontolo. Ary iny arany tena manan-kery bebe koa. Fa ny anay eto manko indraindray enon'ny olona fotsiny dia hoe amin'ny ladindray fa ny anareo rehefa hitany hoe any biro-panjakanao gendarmenao tsy manao kolokolo ianao, tonga dia malaza ianao. Iny attention tena kristianina iny. Ka ianao zany mpivarotra marina milanja, marina mindrefy, tsy mivarotra zava-mahadomelona, tonga dia malaza be ianao ary mitoro ny tenin'Andriamanitra pratika hoe zao ny fiainana kristianina. Dia izy n'olo hoe zay koa mba anaraka anao. Ka tsisy afaka eto, ary miteny aminareo eto anatren'Andriamanitra sy Kristy Jesosy, ianao le miteny tsy izy izy ianao. Ary mbola tsaraina amin'izany ianao. Raha nanao ianao azo ny sarom-boninahitra mety tsara lavitra noho ny pastera, sarom-boninahitra men'Andriamanitra anao raha mahajoro ho amin'izany ianao. Dia hoy ianao hoe zany tsy afaka mandeha lavitra eto ihany inona moa zay za atao trano dia any am-pianarana, za atao trano dia eto mivezivezy. Zany ve dia mitory filazantsara? Mitory filazantsara zany any anankiray ihany koa dia zao. Tsika manko tahaka ny mpanao baolina, mpanao baolina, ary ny tena marina tsy izan'izany spectateur zany fa miditra tsehatra miditra anaty terrain dolidoly, tahaka ny mpanao baolina. Ka raha nahafaty ny avant-centre no ny amin'ny rery ve no nahafaty an'ilay baolina, fa ny ainga tary amin'ny arrière tary indrindrandrindra ilay atao hoe poste 10 eo ampovoany ao, mahay mizara tsara ary le poste 10 mety tsy nahafaty baolina mihitsy, fa raha tsy teo izy tsy naretsy, ary mety zay poste 10 zay ianao. Ekipa zany tsika mitory filazantsara,
zay sy raha matoa zao a tia fotsiny nandrasanay zao maraina zao dia rehefa aveo zay dia andeha ho an'ny manoro verina ndray zay hitory filazantsara naty alany nisy olona zany efa fiangonana efa namory fasika sy vato dia arakaraka ny fasika azony dia alefasanay somankely dia manao parpaing dia manao parpaing dia manao parpaing dia mba hovaina trano parpaing zany a le trano falava dia anao ady fototrano zany zay dia zany hoe sambatra nareo pastera fa za tsy afaka makana fa ianao afaka manao postadisy ianao e fa mifanohana amin'ny fitondrana amin'ny fitoriana filazantsara fa misy ny olona natsoina hitory filazantsara ao Jerosalema fa misy natsoina hitory filazantsara aiza any amin'ny faran'ny tany takany miaramila nga le miaramila ary ambavady ary ihany no miady fa misy ekipa be dia be any amin'ny quartier général any manao étude plan na guerre ary misy mpanao lakozy ary misy infirmier sy docteur ary misy chauffeur reo miaramila rehetrareo niara-niasa atafavoaka an'le ady fa tsy le tany ambavady fotsiny no niady fa ndrehetrarehetra miaraka miady ka le maitsika manontolo dia an'ny tompo raha ny teny hoe za dia manaiky marina sy mifa Jesosy no tompo dia tomponinona ry izy dia tompony tenako fa tsara aloha zany fa inona koa nanananao manana tomobile ianao tompony tomobilinao izy tsy anao infanazy manana trano ianao tompony tranonao izy manambola ianao nga le ataonao rakitra ety ihany anazy le any any compte mibakonao koa anazy fa ianao fotsiny no mitantana an'iny ny ankonanao anazy ary zany rehetrarehetra zany dia tsy ianao ho amin'ny asa fitoriana filazantsara zinona moa zay vola kely sy tomobile kely sy trano kely sy taleta kely iny raha hoarina mifanahan'olona anankiray tokony very tany amin'ny hafobe tonga lian'ny famonjena dia honao rehefa tonga ny tompe sotranao Andriamanitra fa soa ihany fa nampiasaiko tamin'izany ny fananako sy ny aiko sy ny rehetrarehetra fa tsisy dikan'izany zay verinao anao manoloana fanan'olona zay ho very karaha nampiasainao izany ho amin'ny asa fitoriana filazantsara dia zava-dehibe teo Paoly apôstôly tany Timote hoe mitoriany teny dia mahazotoa mihitsiny dia na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mamposy mananara-mafy amin'ny fariposo ny fampianarana rehetrarehetra inona ny dikan'izany ohatran'izao rehefa le mitelefônina ianao telefônina ianao dia tsy mandray le olona dia na fomba fitentsika azy insiste hoe tsy haiko hoe mitoriko ny teny miaino izy bon miaino izy tsy dia anazy any dia anazy fa ianao tsy maintsy maninona miinsiste ianao miinsiste mandresy lahatra mampirisika mananatra mafy zany ianao raha taka amin'ny mpanao baolina dia maninona miataky tsy maintsy miataky ianao tsy maintsy manindry ianao fomba fiteny malagasy hoe valalony tsy azo raha tsy maninona fa lala kely ohatrin'iny raha atao loaka tsy hitako zay dika nefa ny maninona rehefa maka azy maika fa zany hoe amontsy fanan'olona ho tonga zanak'Andriamanitra andoha fiainana mandrakizay zany tena enjana be zany tsy maintsy mandry ilika mafy ianao amin'izany dia tahaka ny ohatran'izao le izy ohatra raha misy zany olona anankiray tena tianao marary mafy mihitsy izy eo am-pilatananao le fanafody avy tany amin'ny dokotera zao hoe sitrana izy raha vao mihinana an'ity fa le marary tsy mety mihinana loha ho faty tsy hinana ty reo any tsy hinana dia ianao zany mandririka hoe inona nataoko teknika ataoko tonga nyty olo tiako ty ihinana an'le fanafody inona nataonao ao ary fa asiako siramamy ao ary fa asiako akondro be dia be ianao modime koa manao fa
rehefa farany tena tsy mety andoranga tereny tia kakao vavany fa rehefa sitrana izy rehefa hoe misaotra anao tena misaotra anao mitsy misaotra anao izy ary fona taminao fa tena ohatrany tena nampalailo anao a zany ny fitoriana filazantsara ka raha tena tia ny tompo ianao ary tia ny olombelona rehetra ianao tahaka ny fitiavan'ny tompo azy hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao tsy maintsy manao zay zavatra rehetra azo atao ianao mba tonga ny filazantsara ho tafita aminy mahay dôlidôly tsika mitory filazantsara zay tsy maintsy bika ampiasaina dôly ny zavatra rehetra amin'ny asa fitoriana filazantsara raha fantatra zany hoe zany antony lakora io foana Jesosy nanolotra ny ainy ho antsika dia miteny anao hoe voavela ny heliko azoko ny famonjena nanolotra ny ainy teo izy dia ianao dia hiesona fotsiny dia atoram-pitorana fotsiny dia eo fotsiny Jesosy ara nanolotra ny aina ianao zany tsy maintsy maninona ny kely aina ianao ho amin'ny asa fitoriana filazantsara dia tamin'ny herinandro ny antory teny tamin'ny fiangonana anankiray tao Antananarivo dia nisy tovolahy kely anankiray mivoaka ny faculté de théologie alefa ny poste d'évangélisation ny ambovombe any izy ao anatin'ilay commune vaovao fo nitoriana filazantsara dia nijerenao zany ny réaction ny olona satria za zany mbola teo tamin'ilay hiditra fidirana faharoa dia mihaino ny feo an'ny olona dia misy tena nidira amin'doza ilay pastira kely very fahatiany iny ratsy vitany vitiny aminy zany nataony sasany dia naretiko ohatrany zany fijery andreny ito paster kely anankiray ito andeha ho any antso io dia natra zany tena vomafy le tselahy ary ohatranyity paster ty indray dia namilamina zareo ka tsara toerana mandeha ho azy azo antoka asiry anga misy an'izany izy io tsisy an'izany izy io mifafanyity dôlidôly zay manao kotoa ny asany tsisy an'izany izy io zany natonga ny Paoly nyteny hoe Timoty ana zanako ara-panary ianao tsy mitsisy anao fa eto anatrehan'Andriamanitra sy Kristy izy mananatranao maty ataovy tsara io asanao io fa misy mason'olona be dia be ho verany amin'ny mandrakizay anondrana hoe tsy nylazany marina taminay ny filazantsara very zay fa nisy kosa olona tamin'ny alalanao ka vola natolotrao ka asa nataonao lasa ny fiaina mandrakizay le olona any fanjakan'Andriamanitra izy sotsotranao misaotranao tena misaotranao fa raha tsy ianao tsy tonga taty kaoko tsika ohatran'ilay pompier raha vo maneziny eo tonga dia lasa zany no izy dia ny faharoa dia zao aza mitady tany malemy andrenam-pangady rehefa mitory filazantsara zao manko no tenin'ny Paoly apôstôly indrindra milaza an'izao vanim-potoana ankehitriny zao hoy izy fa ho avy ny andro zay tsy azakan'ny olona amin'ny fampianarana tsy misy clé mafangidy hitsofiny izy dia amorom-pampianatra ho azy araka ny filany ary ampiala ny sofiny amin'ny terimarina tokoa izy kaivily amin'ny anganongano indray zany rehefa tory filazantsara manao tafika masina dia tambatambazana ny olona dia zay tian'ny olona zay mety amin'ny olona zay tsy mampisy olona zay mampidibola be ato anatin'ny fiangonana azo ataony zany misy teknika na 500 millions raha tadiavinao azonao ato anatin'ny fiangonana rehefa dokafanao sy ohatrany hoe olona mpanompo sampy olona mpisotro hoe aza matahotra fa voavonjy ianao any fiainana mandrakizay ianao iny ny vola ka le olona zany tsy mazaka ho Paoly apôstôly an'ilay teny tsy misy clé lay tena teny marina lay filazantsara marina dia mamorom-pampianatra manampitamby azy io ny dika teny ombolana hoe madevolana ny fony pasterakolina
nampitory filazana mety dolidolo zay atao tsisy beroitsy mety dolidolo zay atao tanao ohatran'ny dokotera sandoka tian'ny olona i dokotera io a fanafody mamy foana no omeny tsy mamele fanafody mangitsy mampalolo reny dokotera io tsy manindrina io a ary tsy mandidy io karazana paracetamol foana no omeny vo avy mihina paracetamol io dia maninona ohatrany sitrana fa maninona tsy tena sitrana ohatrany sitrana fa tsy tena sitrana dia indraindray zany ohatran'izany zany le fitoriana filazantsara fa ny tena fitoriana filazantsara dia ohatran'ny le dokotera ao aloha milamintsika zao tsy maintsy atao radio ianao aloha zay vao tononona amin'ny fanafody tena reto analizy reto atao dolidoly dia zay tena tsy maintsy manao scanner ianao ary tamin'ny herintaona sy ny lasitsika na ny olona salama raha manao inona manao testa jerena zany hoe inona tsara le aretina mahazo anao dia mifanentana amin'iny aretina iny a lay fanafody voaraisina le fanafody tonga dia sitrana rehefa avy eo fa misy any zany ny olona ohatra miteny an'izao ohatrany hoe tratran'ny cancer izy zao tsy atao scanner sy radio zany a sao dia maninona sao dia hita marina hoe voan'ny cancer oko zao ihany ka ho sitrana izy sa tsy ho sitrana tsy ho sitrana izy ao anatin'izany ka misy zany olona mitsoaka ny scanneran'Andriamanitra amin'le fampianarana tsy misy kilema madio ka rehefa tenenina fahotana miala izy tenenina fanompo-tsampy manohitra izy tenenina fijangajangana miala izy zava-mahadomelona kolikoly fanao an'izao tontolo izao rehefa zany nitory-teny mivingivina izy raha azo natao dia mason'olona notapena sofiny notapenany fa tsy afa-miala izy kanefa zany amin'ny tory-teny ohatran'izao tonga ny scanneran'Andriamanitra enao zany tia nasitrana anao aho tia nafaka anao aho tia monjy anao aho fa nen'ny olona zany a ohatra ny any ambanivohitra any dia sarotry ny paracetamol foana no hohanina kanefa tsy mahasitrana azy zany anontaniana ataoko aminao hoe inona tsara moa le antony nahatongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany inona tsara ny antony nahatongavany tetỳ ambonin'ny tany inona ny dikan'le anarana hoe Jesosy dia hoy ny anjely hoe fa tonga izy amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany ka raha vao tsy araka an'izay nahatongavany Jesosy tetỳ ambonin'ny tany zay zany ny fanompontsika hors-sujet zany ny fanomponao an'Andriamanitra tsy mitombona ny fanomponao an'Andriamanitra noho izany a aza mitady tany malemy andrenam-pangady ka tambatambazana fotsiny olona zay tsy hampisy olona tsy habe olona ao am-piangonana sy habe olona mitafika masina no tafika masina mitsangana dolidolo zany olo tena gro rehetrarehetra kanefa le sampy tsy nesy olona sy tsy tena mibebaka olona fa hoe feno ny fiangonana zany manko no ohatrany somary lesoka amintsika evijekema le fiangonana nataontsika any anaty alany tsara tare misy tena tsara any a fa le olona ao anatiny dia mbola le olona taloha olona marary ihany tsy sitrana tsy nibebaka tsy afaka tamin'ny fahotana satria tsy nitondrona lay fahotana zany ny filazantsara amin'izao fotoan'izao ataon'ny Paoly apôstôly hoe filazantsara hafa tanao zay manao an'izao mahazo olona be dia be tonga ty aminay mahazo fitahina anao misy fahombiazana amin'ny fiainanao sitrana dolidolo zay marary aty sy ny sisa rehetrarehetra grrr fa le tena fanondrona an'ilay fototra aretina tsy ao
ny tanjo ny filazantsara dia natonga antsika ny anarantsika hoe voasoratra any an-danitra zao manko nazon'ny apôstôly ndray mandeha ny rahan'i jesosy no tafika masina izy nytory filazantsara nandeha tsiroro ay sitrana amin'ny marary ny voaka ny demony avany izany no tatra taminy jesosy na dia demony aranao ndraiky anay kalma fotsiny anao jesosy aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy aza mifaly satria mivoaka ny demony aza mifaly satria sitrana ny marary fa ny falitsika dia maninona voasoratra any an-danitra ny anaranao sy ny anaran'ny olona nytorianao filazantsara fa be dehibe ne zany mety sitrana tamin'ny alalan'ny fahagagana mivoaka ny demony fa tsy voasoratra ny an-danitra ny anaran'ilay olona nitoriana filazantsara zay pastera dia miezaka ihany mangataka fahendrena amin'Andriamanitra Andriamanitra ahoana re nahatonga ny olona io ohatran'le marary anasokatra ny vavany inana an'ilay fanafody fa indraindray ny olona tsy mety mihinana hitanao rany misy ohatran'izao le olona ohatrany hoe maitra any efa hita fa maitra any niditra ny pompier hoe andao mandeha fa maitra aminao alao ao mahay miaraka ny fanana ko eto fa vitany amiko hoe inona nataon'le pompier tereny io nadao andeha natiana na tsy tiana na manoatra le olona latsaka anaty rano raha tsy mahay monjy latsaka anaty rano ao dia ianao ndray maty fa raha latsaka ao izy ka eo tsy bady ianao dia ianao ndray naletiny ao anaty rano ao fa tsy felana amin'ny tamaina mafy be aloha izy ho torana dia mora entina rehefa avy eo fa raha velanao zao ianao ndray naletiny ao anaty rano ao azany indraindray nataon'ny olona tsy mety mandray ny filazana averiny any iny ianao ozy izy za koa tenitenenao ina nidiranao ny fiainako manokana kanefa raha tsy miinsiste ianao very olona io raha tsy miinsiste ianao manome fanafody very olona io maty olona io dia ohatran'izany lay asa fitoriana ny filazantsara fa miezaka zany mpitorytsika rehetrarehetra moa zany sy mpitory filazantsara ohatra manao ohatran'ny Davida natana mpaminany na mibebaka ny Davida raha tsy mibebaka ane Davida tamin'ny fahotana nataony ka tena potika ny Israely fa nomen'Andriamanitra fahendrena zany ty natany tonga tao amin'ny Davida ho Davida mpanjaka tena misy tsirarina tao anatin'ity fanjakanao ty inona ny tsirariny azaveraka dia zao olam-panaka rembe tonga vahiny ondrikely manitra tariny nalaina ataony sakafo may rariny ve zany mpanjaka tsy rariny zany so dia zao atao maty zany olona zany ahoana natana ole may ianao zany tonga dia nitaraboko Davida zany mapibebaka mpanjaka zany rana tena tonga dia tapaka ny tende fa nanaiky le mpanjaka ka aminareo zany amin'ny olona hitoriana filazantsara any nindra-tany any tapaky ny antsy be lohanao raha tsy mahay ianao amin'ny savian'ny olona ianao vonon'ny olona anao nindra-tany any raha tsy maika ianao koa manalanalay amin'ny sampinay kanefa raha tsy miteny ianao dia maty ko izy dia zay ny fampitondrantsika mbavaka tinanan'ireo vavavaka amin'ny pasteranareo tsika mba ho hain tsara manambara filazantsara mampibebaka tsika manalatsika rehetra amin'ny fahotantsika fa tsy hanafosafo atsika fotsiny hoe maireza sy ny sisa rehetrarehetra kanefa ny aretina aho ihany no zany zany reo manao tafika masintsika manao fanomponan'Andriamanitsika aza mitady tany malemy andrenam-pangady fatovy araka ny tena norma tena izy raha tsy mibebaka ny olona tsy mandova fiainana mandrakizay farany asufinition zany ny asan'Andriamanitra ny fitoriana filazantsara tratraro ny tanjona zao ny tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny Timoty fa ianao kosa Timoty maonona tena amin'ny zavatra rehetra miareta fahoriana ataovy ny asan'ny evanjelista dia ao nafarana tanteraony ataovy totosa
asy finition tsara ny asan'Andriamanitra zay ny antsona anao. Dia eo ambany eo manko Paoly apôstôly lay nijoro fahavolombelo hoe Timoty azaha efa niady ny ady tsara tena nina hony nahatanteraka ny tsy le nijanona tena ny abandonne fa nahatanteraka amin'ny fiazakazahako aho. Manao ohatra izy any amin'ny resaka fiazakazahana masina ny Korintiana 2:7. Zaho izy rehefa tahaka ny olona mpiazakazaka ka ny anahy le miazakazaka mahazo loka no ataoko fa tsy le miazakazaka hoe fandraisana anjara no miazakazaka mahazo loka. Dia nanao fanoharana koa hoe tahaka ampanao totondry aho izy tamin'izany manko ny sport tamin'izany dia ny totondro mban'ny lutte tolona ka ny anao izy hitanako hitotondro koa tsy mihetsika mihitsy fa raha mihetsika tonga dia mavo hitanao zany re le mpanao totondro reny mandeha foana hitany fa rivotra foana voany fa ny anao Paoly apôstôly misy finition tsara raha vo mihetsika ny tanako mavo raha miazakazaka mahazo ny voalohany. Ary zany le tanjony asa fitoriana filazantsara ataontsika. Ohatran'izao indray mahafaly ny olona rehefa misy baolina zany dia faly ny olona rehefa saiky maty ny baolina saiky maty fa tsy maty dia tianao ve ny ekipanao indraiky amin'ny 20 saiky maty fa tsy maty saiky maty. Anandray zany ny fiangonana manao an'izany saiky maty le baolina fa tsy maty. Inona le tanjony? Zao ihany ny tanjony olona tafiditra any an-danitra sa ahoana? Zay ihany ny tanjony firy ny tafiditra firy ny baolina tafiditra fa zao hoe saiky maty. Ka raha ohatrany hoe nanao n'ity fiangonana tsara tarehy ity tsika tsy ity ny tanjony fa ninona le olona mivavaka ato anatin'ity makaiza any an-danitra voasotra any an-danitra ny anarany fa tsy misonana antsika mahafinaritra ato hoe fa voasoratra ny an-danitra ny anaran'le olona manao fetin'ny taranaka ianao mahazo vola be nahazo vola be non saiky maty ny baolina raha zay fa ny tanjony ny vola iny maninona hitondrana olona any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia manao hira zany nareo eto rehefa le any sampana zao any sampana zao any sampana zao ny fotoana dia manao hoe hira fitoriana filazantsara dia tena tsara le hiratsika tena tsara fa sao dia ohatran'ny baolina saiky maty iny fa mikonty hoe nisy olona mibebaka ve tao nisy olona tena nandray any tompo ve tao nisy olona tena nio avy ve avy tamin'ny fitoriana filazantsara zay natao ka asiana finition. Inona ny finition? Olona tonga any an-danitra tahaka ny mamboly voasary. Inona ny finition amin'ny fambolenao voasary? Voasary hoanina fa tsy hoe miroborobo be la izy tsara tarehy ny voasary nefa tsisy vonina ny ray ary fa ny tanjona dia zao misy voasary hoanina tsy ny hazo hoe nga io ataonao kitay fa ny voasary hoanina. Ka le olona makany ny fiainana mandrakizay voasary hoanina amin'ny alalan'ilay fitoriana ny filazantsara riavana asiana finition. Ohatrany hoe misy olona manjaitra akanjo fa tsy nataony finition tsy natao tsara morotongotra tsy nasiana bokotra tsy nasiana lavobokotra hoe iny fa vita ny akanjonao tsisy finition zany nataka amin'ny mpanao trano mafy mo fiainana amin'izao fotoana zao natsangana le trano tsy vita finition fa nitsangana fotsiny nandraytra zany ny asantsika tsy nitondra olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Io Paoly apôstôly Timoty tanterao tsara amin'ny fanomponao tsy atao hoe baolina saiky maty fa baolina maty no mikaonty zay no izy. Ka zay ataontsika rehetrarehetra na mamafa fiangonana ianao ninona taonao atao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany ny tanjona ny tsy maintsy tanjona dia mitondra olona ny an-danitra fa ratsy zay dia ohatran'le klasin'le olona nataon'i Jesosy diso fanantenana tamin'ny faran'i Jesosy mba jerijereo tsara zay fa nga zay tsy fantatrao
jereo tsara ne za ery namoaka témonie tamin'narinao ne za mivoaka ny témonie ery nitreteny tamin'narinao naminany tamin'narinao tsy de ditinao ngareny nanao asa lehibe maro tamin'narinao ne za ho navaly teny tompo tena ohatrany tsy hoe ohatrany fa tena tsy fantatro ianao dia zao ndray nylazany Jesosy hoe mpanao meloka ianao ka sao dia sasatra be fotsiny tsika amin'ilay fanompona an'Andriamanitra fa tsy nafaty-baolina tsy napiditra olona any an-danitra ary Paoly apôstôly raha ny tena marina ny anazy mbola alohan'izany ozy hoe asiako mafy ny tenako andevoziko mangana fa sao aniny ny famotitra indray la izy le olona nitoriko filazantsara tafiditra fa zaho tsy tafiditra asiana finition tsara zany lay asa riavana ka dia averiko ndray mandeha zany Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana raha mino an'izany ianao mino an' Jesosy Kristy aho nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana mino ny famelan-keloka nao fa tsy mety tsy bolo-maso akory amin'ny olona manodidina anao veriny amin'ny fahaverezana tsy mety tsy bolo-maso akory amin'ny olona ny anindran-tany any amin'ny pasteur kely ohatran'ny toy ny alefa ny anindran-tany any misy andehanana efa nandehanana hatramin'izay moa zany tamin'ny tetaonyity pasteur kely anankiray vao mivoaka roa taona tany amin'ny faculté de théologie fiangonana 17 netiny ny fiangonana 15 tamin'izay tsy ngidina rava mibatsy ray tolitoly rava tolitoly mandraky tiany androany tsy nisy nizanizana nampy za no nitady olona dia nisy olona zany nanaiky hoe or pasteur fa za anaiky antoka amin'ny fanaovana fiangonana anankiray fa le olona manangona ny matériaux rehetrarehetra any etretinao nefa ny azy zany kristianina zany lalana ady ny efatra ny fangalana fasika hoe ho atao parpaing le izy fa tsy ho atao falafa mazerany cyclone tsony zany ny asan'le pasteur kely any hianatra ny zanany izy ary ambanivohitra be ny nosovarika vady aman-janany tsy maintsy apetraka ny mananjary satria any any sy misy sekoly sazany le vady aman-janany zany le izy dia mila mahay mijery an'zany tsika fa tsy netra amintsika ihany nijerentsika fa jereo Madagasikara manontolo ary jereo zao tontolo zao fa tsy misy mizana tsindrinila ka hoe aloha le avant centre ihany eo amony baolina na anao le gaolina hitoratoroka amony tenao fa tsika jerentsika fotsiny rehefa maty ny baolina na tsy maty ny baolina dia omentsika tsiny izy tsy zany ry havana fa sitrak'Andriamanitra miray fo miray saina miaraka amikely aina fa travail ana ekipa zany ny atsika ekipa tsika zay tsy maintsy bika mahay fatambara misy zavatra hainao ampandroso ny asa fitoriana filazantsara ao dia ataovy le izy raha tianao an'izany ao dia miresanjo mila mpampianatra mila dokotera mila ingénieur mila prof de philo mila prof de mathématique mila olona mahay mamboly mampianatra moly mila sage-femme sy ny sisa alefako any amin'ny toerana anankiray anao mba mijanona inona ny tianao tapa-bolana any ianao manampy an'le pasteur ray volana any ianao manampy an'le pasteur fa tena misy tantsoroka be dia be irain'ireny pasteur kely any lavitra any mba ampandroso an'le asa fitoriana filazantsara rehefa tsy afaka mandeha mihitsy ianao ny ankonanao sy ny fahasalamanao sy ny vady aman-janakao azonao alefa any ny volanao anohanana ny asa fitoriana filazantsara amin'ny fidirana faharoa mbola tsindrotsindriko tsara zay amin'le lioka toko faharoa le lioka teo hoe mandehana makany anjoron-dalana mandehana ny sisim-boly tireo tolotolo ny olona hiditra fa tena mbola malalaka ny trano dia zay zany ny toroteny azona mijanona ianao fidirana faharoa mahireza tompoko